Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia nalaina avy ao amin'ny taratasy faharoa an'ny Timoty faharoa ny toko voalohany dia vakiana manomboka amin'ny andinin'ny fahaenina hatramin'ny faha-110. Izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary noho izany dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Koa aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika, na ahy mpifatony ianao, fa aoka ianao mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra, izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fon'ny fahagola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika, izay nahafoana ny herin'ny fahafatesany, ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io no nanendrena ahy ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Amen. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra Tompo oranay any an-danitra, ianao dia nanome ny fanahy ho anahy rehetra izay manaiky fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Izany dia fanahy matanjaka, fanahy mahery ary fanahy izay mitondra anay makany amin'ny fandresena mandrakizay. Ataovy mitoetra amin'izany toetra manana ny fandresena izany zahay, ary mahafantatra fa mahery ny momba anay, mahery lavitra noho ny momba izao tontolo izao ny momba anay. Misaotra ry Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo aminareo rehetra neny fahasoavana, fitiavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misy karazany maro ny tahotra. Misy ny tahotra ny biby masiaka. Misy ny tahotra toe-javatra anankiray, ohatra hoe matahotra mihanika eny ambony, na matahotra rano, na misy koa ny tahotra momba ny mahakasika ny resaka fahasalamana zany, na ny resaka rabatana zany, na zavatra mifandраika amin'ny ra. Misy ny tahotra ny fahefana, misy ny tahotra olona tsotra izao, ary misy rahantsika malagasy manokana dia ao koa ny tahotra ny tsinona, tahotra ny tody. Tsy ho ary voatanisa eto ny tahotra, fa ny zavatra anankiray izay mampitambatra azy ireo dia hoe ny tahotra ny zavatra izay tsy fantatra ny ho fisehoany amin'ny fiainana. Izany tahotra izany dia anisan'ny misakana ny fandrosoantsika. Lasa mierikerika mandrakariva, sao dia miteraka an'izao ity, sao dia mahatonga an'izao ity. Ary misy koa ny hoe efa manatrika toe-javatra anankiray dia eo nisehoan'ilay tahotra. Ary rehefa ao anatin'izany dia maro ny fisehony amin'ny toe-batany olombelona, maro ny fisehony amin'ny ara-panahiny, maro ny fisehony amin'ny ara-tsaina, maro ny fisehony amin'ny fomba fandrindrany ny fiainany andavanandro. Rehefa miseho ny tahotra dia manararaotra koa ilay mpampitahotra. Avy tamin'ny devoly ny ororon'ny tahotra. Fa Jesosy Kristy dia milaza amintsika mazava mihitsy fa aza matahotra fa indro izao izy omba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Eo akaikinareo mandrakariva. Rehefa nomboana tamin'ny hazo-jalena Jesosy Kristy dia natahotra mpianatra satria nenjehana izy ireo niafina tany amin'ny efitra ambony, tsy sahany sehoseho masoandro, ary niona tamin'ny fionana ankolaka na miafina. Herinandro iray aorian'ny tsanganany tamin'ny maty
dia efa mihidy tao anatin'izany rindrina zany reo mpianatra dia niseho taminy Jesosy Kristy ary ny teniny voalohany dia hoe fiadanana ho anareo. Zany fiadanana izany ry havana no manala ny tahotra ato anatintsika. Amin'izao fotoana izao dia maro ny tahotra izay iainantsika isan'andro ary anisany anankiray amin'izany ny valanaretina izay miparitaka manenika an'izao tontolo izao. Matahotra isika, miaina ao anatin'izany tahotra izany isika. Ao koa ny horohoronady, ao ny fanenjehana amin'ny toerana maro samihafa, matahotra isika. Misy ara zavatra sasany izay tsy noeritreretina mampatahotra ihany koa na hatrany amin'ny fiangonana anie misy an'izany tahotra izany. Misy ny matahotra mamoaka teny hienjana amina olona mpitarika ny fiangonana. Misy ny matahotra na niditra ao anatin'ny fiangonana ara satria jerena tokony olona samihafa hoe iza reny, inona no ataon'ireny ato. Misy sika na ampiseho ny hevitsika aza dia matahotra sahady, na dia hevitra izay marina ary hevitra nomeny fanahy masina atsika izany dia matahotra. Matahotra sao dia hitany anina ary mba sahasaha izy miteny an'izany andao fa mbola ho hitanay ihany izy indray andro any. Hoy Jesosy Kristy ao Mateo 10:17, aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo. Andriamanitra irery andry havana no tokony atahorantsika. Fa eo ilay tahotra izay lazain'i Martin Luther foana rehefa manao ny hevitry ny didy folo izy dia tsy maintsy hatahotra sy ho tia an'Andriamanitra isika. Eo ilay fitiavana sy ny tahotra, sy ilay tahotra ndra matahora hoe atahotra fa isy an'izao raha tsy manao an'izao, fa ilay tahotra vokatry ny fitiavana. Vokatry ny fitiavanao an'ilay olona tianao no mahatonga anao hatahotra tsy hanao zavatra izay tokony hanafitoana azy. Fa tsy ho tahaka an'ilay tahotra hoe raha vao manao an'ity dia voakapoka izay. Ny fitiavana an'Andriamanitra ry havana dia ilay fitiavana, ilay fatahorana an'Andriamanitra dia ilay tahotra entan'ny fitiavana ao anatintsika. Raha miseho ny valanaretina maro samihafa, ireny no mamono ny tena. Mamono ny tena, fa tsy mahakasika ny fanahintsika izany. Efa fantatsika anie fa ny fahafatesana ny tambiny ody. Raha vao nanoty Adama sy Eva dia ny fahafatesana, ny aretina, izany ny tambiny. Tsy maintsy isy izany. Raha makany amin'ny testamenta taloha isika dia mijery ny zanak'Israely izay nirenireny nandritra ny 70 taona tao anefitra ary nohaniny menarana izay nisy poiziny. Fanafody tamin'izany dia mijery ilay menarana varana izay napetraka teny ambonin'ny havoana avo, ka izay mijery an'iny dia ho sitrana. Jesosy dia mampiasa an'izany indray rehefa milaza ny fahafatesana izay aretany teo amin'ny hazo-fijaliana, fa izay rehetra voakaikitry ny famonoany fahafatesana, vokatry ny fahotana, ka mijery ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia mahazo fanasitranana. Ireo olona tany anefitra tamin'izay anie ry havana fantatsika, fa raha nokakerin'ireo menarana nisy poizinareo dia mijery an'io menarana varahana io dia sitrany. Fa maty ihany izy rehefa avy eo satria nofo aman-drà. Firy ny olona nanitsaka n'izao tontolo izao ity, ity tany mamitsika ity, tsy eto intsony izy satria fandalovana ity tany ity. Tsy natao atahorana ny ho fitrangany fahafatesana ry havana, fa natao kosa ampiverina finotsikana amin'Andriamanitra ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, ka hitodika aminy, ka tsy hiaina ao anatin'ny horohoro ny vaovao tsirairay izay mivoaka isan'andro tsika, fa rehefa mahita an'ireny dia hiantehatra hitodika any amin'ny Jesosy Kristy, ka hilaza hoe Jesosy Kristy izahay tsy matahotra fa manana anao. Raha voatendry hitarika ny zanak'Israely Josoa, ilay zanak-noana izay nanompo any Mosesy ary niaraka taminy tamin'ny fitariana ny zanak'Israely, dia hoy izy Jehovah Andriamanitra taminy amin'ny Josoa voalohany 7 hoe tsy efa nandidy anao va aho, koa mahereza sy mataja, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao
Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Mamy ane zany teny zany ry havako, momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay alehanao rehetra. Ao amin'ny Isaia 1:7 dia miteny aminao Andriamanitra amin'izao fotoana izao milaza hoe: aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Tsara ane zany tenin'Andriamanitra izany e. Mitantana anao aho, na dia ao anatin'ny zavatra mafy, ao anatin'ny tebiteby, dia mitantana anao aho. Ao amin'ny Zefania 4:7-7 dia mbola miteny indray ny tenin'Andriamanitra amintsika: Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy. Mahery noho ny zavatra rehetra izy. Ao anatin'ny fanaintainana ianao amin'izao, ao anatin'ny fisavorotana ara-tsaina ianao amin'izao, dia ozy izy hoe hamonjy anao aho. Iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, iravoravo miaraka aminao izy. Hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Dia ozy 5:20 amin'izany Zefania 4:7 zany: hangoniko izay manina ny fotoam-pivavahana. Manina ny fotoam-pivavahana ve ianao? Angonin'Andriamanitra isika rehetra izay mitady an'Andriamanitra, izay manina n'izany fiaraha-mivavaka ao amin'ny Kristy izany. Tsy lavitra anao izy, fa eo akaikinao mandrakariva. Eo aminao ny teny ry havana. Sokafy ny Baiboly, mandiniha ny tenin'Andriamanitra. Eo aminao Andriamanitra izay fanahy, izay manompo an'Andriamanitra dia manompo ny fanahy sy ny fahamarinana. Afaka miresaka aminy ane ianao e. Tsy mila ny andro alahady na izay fotoana voatendry akanesana any an-tranony vao miresaka amin'Andriamanitra isika, fa afaka miresaka aminy ianao amin'ny fotoana rehetra. Ry havana, aza matahotra olombelona, aza matahotra zavatra miseho amin'izao fiainana izao. Ny fanajana dia hafa no mitahotra izany. Eny tenen'Andriamanitra amintsika tokoa ne izany, fa tokony hifanaja isika, hanaja ny mpitondra antsika isika, hanaja izay manana fahefana lehibe noho itsika isika, hanaja ny namantsika isika, hanaja ny tenantsika isika. Fa Andriamanitra ny tokony ho hajaina ambonin'izany rehetra izany. Ny tenin'Andriamanitra ny tokony hainoana ambonin'izany rehetra izany. Ry havana, enoy ny tenin'ny Tompo amin'izao andro anio izao, izay manome toky atsika fa tsy hiala amintsika izy, ary mampatoky atsika fa tsy tokony hiala amintsika, satria matanjaka ny finoana izay nanantsika amin'i Jesosy Kristy. Fa matoky aho, hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 5:7-30 sy 7:30, fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra izao, dia tsy hahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Zany ry havana, fampanantenana omeny Kristy atsika amin'izao. Tsy zavatra hahasaraka atsika amin'ny fitiavany. Miaraka aminao mandrakariva Jesosy Kristy. Aza matahotra, matokia an' Jesosy Kristy, fa izy no mpanefa, izy no mpanatanteraka ny finoantsika, izy no kiady, izy no arotsika. Hoy izy aminao: zaho mpiandry tsara. Mpiandry tsara rehefa nanolotra ny ainy ho an'ny ondry. Zaho ny mpiandry tsara, mitondra anao amin'ny tany maitso aho, manome anao rano eo mason'ny fahavalonao aho, na dia mamakivaky ny lohasahaliko ny fahafatesana azy isika, dia tsy hatahotra ny loza, fa izy